Faty manokana no hitondrana ny firenena mampiady hevitra ihany koa satria mifanipakevitra ny samy eo amin'ny fitsarana ny tonian'ny mpampanololalana ambony sy ny tonian'ny mpampanololalana aty amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany mifanohitra ny hevitra raha taditsika tsara dia ny tenin'ny procureur général eo anivon'ny fitsarana ambony hoe mbola miandry ny fanesorana ny immunité parlementaire ny sénateur Nilson ny fitsarana zay vao afaka manomboka fanadihadiana azy dia mazava zany zay fa matoa mangataka levena immunité parlementaire zay tsy nisy zany lay fatratrarana ambodiombona lay atao amin'ny teny vahiny flagrant délit kanefa ny tampokeo dia mitendray zany eo anivon'ny mpampanololalana hoe nisy tampoka indray le flagrant délit dia tsy ilaina ny miandry an'ilay levena immunité parlementaire aminay mifanohitra zay fomba fijery zay ary heverina fa mbola ahafahana milaza hoe misy tsindry avy any ambony any mbola mahazo an'ilay fitsarana efa vakinam-bajilana foana zany fa tsy mahatsara ny fitsarana izay tokony hanana ny fahaleovantenany anatina raha tahaka itony izao zavatra mitranga izao nefa dia manam-pirofo ny mifanohitra amin'izay izay mihevitra hoe etsak'ilan'izay koa tsy mitombona ny fisian'ilay filazana hoe mandat d'arrêt zany ho an'ny sénateur Nilson satria raha mijeritsika ny fehezan-dalàna misy ny paikady amin'ny resaka famaizana zany na ny code de procédure pénale tsy mbola tokony ao anatina stade ahafahana mamoaka mandat d'arrêt mihitsy satria mbola tsy misy mihitsy nefa fanadihadiana na kely aza izay natao hoe izany hoe mbola tokony misy ny enquête préliminaire aloha na ny fanadihadiana voalohany aloha mbola tsy misy mihitsy mbola tsy nandalo teo anatrehan'ny fitsarana akory tsy mbola nisy fampiantsonana ataon'ny fitsarana n'ilay olona farafaratsiny zany raha hoe tsy mamaly ny fampiantsonana ny convocation ny olona anankiray izay enjehan'ny lalàna zany hoe enjehan'ny fitsarana dia tokony mety hoe nisy ve mandat de comparution nomena azy nisy ve mandat d'amener mihitsy no nanomezana baikon'ny mpitandro filaminana hoe eto aty olona io anaovana fanadihadiana tokony zany miady hevitra nisy aloha mialohan'ny hoe mandat d'arrêt satria mandat d'arrêt zany hoe na io zay ny voalazan'ny code de procédure pénale ny atao hoe mandat d'arrêt dia didy omeny ny fitsarana anankiray zany mba hitadiava ny mpitandro filaminana olona anankiray voapaka zany ary hitondrana azy any amponja izany hoe fa tokony misy zany mandat de dépôt zany hoe baikon'ny fitsarana hoe ampidiro any amponja ity olona ity zay vanaovana an'izay mandat d'arrêt zay ny voalazan'ny lalàna tsy nanaraka an'izay mihitsy nefa n'ilay zava-misy avy hatrany dia hoe amoahana mandat d'arrêt na hoe misy mandat d'arrêt mikasika ny sénateur Nilson raha jerena zany le code de procédure pénale dia tsy voahaja izay andin-dalàna samihafa izay le ametrahana jevitra hoe manjary lasa baikona politika le raha-raha-pitsarana dia tsy ahafahana zany hoe mba mijery amin'ny fomba mahitsy an'izay zava-misy zay dia mieritreritra hoe ny filohan'ny république mampiantso dialogue na fanakalozan-kevitra hoe ahafahana mitantana ny firenena nefa ny etsakilany le dialogue ve zany ataontsika hoe sur fond na perquisition sur fond na fampisamborana sur fond na fampitahorana sur fond na intimidation amin'ny endriny samihafa heverina fa lalan'ny diso izay eritreretina atao izay manahirana fotsiny dia tsy miheno ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra ambara tahaka an'izany dia eto tsika rehetra zany samy assume ny conséquence an'izay